Maherin'ny Valorivo no mahazo vatsinankonana ao anatin'ny distrikan'ny Vohipeno afaritra fitovinany ankoatrin'ny tantsorika arabola izay mivantana. Nanampy betsaka tamin'ny fampivelarana ny fiainan'ireo mpisehatra ny tantsorika izay natao fanadina. Afaka tao anatin'ny fahantrana lalina ny ankamaroan'ireo mpisitraka tetika asa vatsinankonana izay miisa 270 sy 270 ao anatin'ny distrikany Vohipeno faritra fitovinany. Ankoatran'ny tantsorika arabola mivantana omena azy ireo, nahitambokany tamin'ny fampivelarana ny fiainan'ireo ankonana marefo ny tantsorika isantsokajiny. Ny tena tanjona ato zany ny fampianarana ny zazakely. Tosika ihany nanaovana an'le vatsinankonana zany, fa ny tena zava-dehibe agnatin'ity zany dia ny fanentanana azy ireo hiatrika ny fiainany fa sy hoe ny fanomezana vola ny tanjona. Zay zany ny hita ato raha tena jinina agnatin'ny tetikasa vatsinankonana. Na voafaritra mazava ho efatralina hatramin'ny 9,000 aza ny tantsorika arabola mivantana azon'ny mpisitraka. Ankonana maro no navita dingan-davitra tao Vohipeno, indrindra mahakasika ny fampianaran-jaza. Isany amin'izany ireto renim-pianakaviana ireto, izay isan'ny mpisitraka ao amin'ny Fokotany Vatomasina. Mbola sy nianatra mihitsy zany aho, hatramina kely anay, hatraminy aho zao, dia zaho zany aho zany vao nianatra. Ny tombony zany da haiko zany mba hoe mitondra taratasy kahe zany zanako latandakilasy mba sambakain'olo zany ako la avy aho zany da hoe asema ho zereko ny kahe satria miteny ny zaza hoe ty mama ho izy ny kahe isoniavina be fa haiko zany misoniana azy zao. De klasy de 3e zany ny zanako nanomboako nandraisako vatsinankonana. De ny raika ma zany mbola somary mbola kelikely zany tamin'izany de ny vola azoko tamin'iny zany nandrisako ny zokiny. De nahatongavany amin'ny université zany. De na afaka bakanazy. Da amin'izao zany ny zokolo zany efa mampianatra. Hita farafara tao zany mbe efa nisokasokatra amin'ny fiainana satria efa mitombo ny vary ny asam-barotra de manaonao tragno. De navita tragno e mianaka tragno nonanay mianaka. Tsy ivona tetikasan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy fa tsy ny banky iraisam-pirenena ary tanterahan'ny fida ny vatsinankonana. Distrika 13 no misitraka ny tetikasa ary vola manodidina ny 4 lavitrisa sy 920 tapitrisa ariary no voazara hatreto. Izany hoe transfert monétaire misa 720 ary ny 4 ambiny ho vitaina mialohan'ny volana martsa 2020 sy 2020.